Faly merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola omeny Tompo antsika indray androany dia misaotra ny Tompony amin'ny zavatra rehetra. Faly mahita anareo tsirairay avy faly ihany koa mahita na dia tsy maso mivantanary an'ireo mpanaraka amin'ny alalan'ny tambazotra. Misaotra ny Tompontsika androany mbola afaka hatrany miaraka tahaka izao dia mifampizara dia mandeha arak'izay taritan'ny Tompo atsika. Vonona ve ianao androany hain'ny tompondray? Ohatra ny reratreraka ny amenina anao. Zay mitsaranja. Eny ary, fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra, fampizarantsika anio dia inona ny fampizarantsika? Tsy zava-baovao fa ny zavatra teo aloha satria be dia be mihitsy ny somary an'ity resaka ity dia tsy maintsy atao mise au point an'ity atao hoe fiarahana amin'i Jesosy Kristy ity na dia efa ombieny aza ny fampiresahana sy ny fampizarana mikasika an'izany resaka fahasoavana sy ny planin'Andriamanitra izany ny amin'ny famonjena an'izay mino. Zavatra hitako ao anatina tontolona fanompoana dia tsy fantatro hoe firy amintsika reto aloha mbola tsy maharay an'ilay izy, fa mino mihitsy fa mbola betsaka ny tsy maharay, fa tsy tena azo loatra ny akamaroam-potoana, tsy dia azontsika loatra ilay tsy azontsika matetika. Zany hoe tsy azonao ilay izy fa tsy fantatra hoe tsy azonao, fa heverinao fa azonao ve zany? Heverinao fa azonao ilay izy nefa tsy azonao ny tena marina, dia atao izay mba hampatonga anao azo azy misimisy kokoa. Ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasana bavy dia zavatra mila fantatritsika dia izao zava-panahy ny fiarahana amin'ny Tompo. Ny fiarahana amin'ny Tompo tsy zavatra ara-tsaina, tsy hoe azo amin'ny saina ilay izy fa voarain'ny fanahy, ary izay voarain'ny fanahy izay no matateraka ny teny hoe aina ho an'ny mahazo azy izy, ary famelombelomana ho an'ny nofiny rehetra. Ny olona mahazo amin'ny saina dia mijanona amin'ny fahalalana fotsiny ihany. Afa-po ny fahalalana fa ny kibo mijanona noana. Ohatra tsotra ny resako anao raha mijery boky be matevina be ianao mikasika ny resetina sakafo, misy sary-tsakafo be dia be ao anatin'io, ainao ny manamboatra flan, ainao manamboatra gâteau, ainao manamboatra zao, fa voky ve ianao satria mahay an'izay? Tsy voky ianao eo am-pahalalana ny fanamboarana flan sy gâteau sy risotto sy tsy fantatro rehetrarehetra izay mety anarana, fa ny aminy ilay mihinana ihany ny haiko ilay manamboatra tsy isy fantatro, fa tsy mahavoky anao zany, tsy mahavoky anao ny fahalalana, fa ny fahalalana dia fitaovana anankiray fotsiny ihany anoroana anao ny fomba fanaovana anazy. Fa rehefa manao an'izy ianao dia mihinana an'izy izay ianao no voky. Dia tahak'izay ihany koa fanompoana an'Andriamanitra, ny zavatra ifampizarako aminao dia fahalalana fa Andriamanitra mikasika amin'ny fonao dia voky ianao rehefa mahazo an'izay zavatra izay. Inona moa ny zavatra izay tiako zaraina amintsika ao anatin'izany, zany efa niresako zany hoe zavatra efa imbetsaka ny resana nefa tena heno ny fanahiko fa maro mbola tsy maharay, na dia izay mitory teny ary dia maro mbola tsy maharay, na dia izay efa mizara no fijona vavolombelona sy ny sisa rehetra dia maro mbola tsy maharay. Inona izany zavatra izay mbola tsy voaray izany dia ny lalam-pamonjena izay nataon'i Jesosy. Ny akamaroan'ny olombelona, ny akamaroantsika, enina dia tsika izay manatrika eto ary dia mbola resy lahatra foana fa ny zavatra izay ataontsika sy ny zavatra izay nataontsika no lalam-pamonjena ho antsika. Dia inona ny vokatra izay zavatra ilay izy tsy fantatrao ozy ako fa heverinao fa fantatrao nefa tsy fantatrao, fa ny fomba fitondran-tenanao sy ny fomba fisainanao sy ny fomba fanaonao rehefa avy eo no mamaritra hoe voarainao marina ve ny asa-pamonjenan'i Jesosy sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ny vokatra ilay tsy fahalalana dia rehefa misy zava-bitantsika dia faly isika ny amin'ilay zava-bitantsika, ary misy mirehareny amin'ny zava-bitany, ary misy mieritreritra fa noho ny amin'ilay zavatra izay nataony dia ho ekena izy eo anatrehan'Andriamanitra. Noho ny amin'ilay zavatra izay vitany dia eritreretin'Andriamanitra fa tsara izy, eritreretin'Andriamanitra fa acceptable izy,
Zavatra tiako lazaina aminao am'ty androandroany ity dia isika olombelona dia tahaka ny tsy fisian'ny olombelona mainty tahaka ny sarbo ary fotsy tahaka ny taratasy dia tahaka n'izay ihany koa ny tsy fisian'ny olona maizina tahaka ny devoly ary fotsy tahaka ny anjely. Tahaka an'izay ihany koa ny tsy fisian'ny olona tsara indrindra tahaka ny anjely dia ratsy indrindra tahaka ny devoly. Fa amin'ny olombelona izay verinao fa ratsy indrindra dia misy zavatra tsara izay tsy hanananao ary misy zavatra tena tsara izay tsy hanananao. Ary amin'ny olombelona maha-olombelona azy fotsiny ihany izay everinao fa tena tsara indrindra, ianona tena ohatr'izao, ianona tena ohatr'izao, ianona mavita tsy mihinan-kanina mba hahafahany mamelona n'ilay olona izay tsy fantany akory, fa ao anatin'iny olona izay everinao fa tena tsara indrindra iny misy zavatra ratsy tsy ampoizinao, misy zavatra ratsy tsy eritreretinao, satria izay le olombelona izay voaova ny natiorany. Andriamanitra namorona ny olona tahaka ny endriny. Inona ny endrik'Andriamanitra? Tsara, tsara indrindra. Andehantsika morona olona tahaka ny endrikantsika. Ny endrik'Andriamanitra tsy orona, tsy vava, tsy volo. Fa raha tsy izany izay sola dia tsy araka ny endrik'Andriamanitra. Misy olona raha ohatra ka hoe araka ny endrik'Andriamanitra nanaovan'Andriamanitra ny olona, misy olona nge tsy sorony, misy olona nge jambe. Ka Andriamanitra ve jamba? Sa le jamba tsy noforonina araka ny endrik'Andriamanitra? Andriamanitra ve marenina? Sa le marenina tsy noforonina araka ny endrik'Andriamanitra? Ny atao hoe endrik'Andriamanitra dia ilay tsara sady mpanao tsara. Noforonina ny olombelona ho tsara, ho zavaboary tsara, ho zavaboary tena tsara. Fa rehefa tonga ny fahotana dia niova ny natiorandra olombelona dia lasa ratsy izy eo imason'Andriamanitra. Eo imasontsika samy olona dia manao fizahantavan'olona isika, manao ina moa izy ity, fanokanana isika, manao kategoria isika hoe karazan'olona takizao ny atao hoe karazan'olona tsara, karazan'olona mendrika, karazan'olona mahafinaritra, karazan'olona tsara toetra. Dia karazan'olona ohatran'izao indray ny olona misy toetra. Dia karazan'olona ohatran'izao indray ny olona ratsy toetra. Dia karazan'olona tahaka an'izao manana toetra tahaka izao sasisa. Dia avy raha fiarahamonina samy anamboatra n'ireo karazan'olona ireo amin'izay isadapta amin'ilay zavatra izay apetrany fa tsara. Fa ny tsara aminao tsy voatery tsara amin'ny olon-kafa. Ary ny tsara amintsika olombelona dia tsy tsara amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny Baiboly eo misy zavatra tahaka an'izao lazain'ny Paoly hoe ny fahadalan'Andriamanitra ozy izy dia endry noho ny olombelona. Izany hoe izay everiny olombelona fa fahendreny dia fahadalana aloha voalohany indrindra amin'Andriamanitra, ary ilay fahadalana iny, fahaдаlan'Andriamanitra mbola tsara lavitra noho iny fahendreny olombelona. Ny fahadalan'ny fitoriteny, ny fahadalan'ny azo fijaliana, izany no kasitrahan'Andriamanitra. Ny teboka voalohany izany ao anatin'ilay resaka izay tiako ifampizarana aminao amin'ity androandroany ity dia izao: isika olombelona dia mitovy daholo anatrehan'Andriamanitra. Iny fois tsika nanota, tsy le zasy ianao nanota, fa iny fois tsika nandova ota tamin'ny Adama sy Eva dia ratsy daholo tsika, tsy misy tsara na dia iray ary. Ozy ateo hoe tahaka ilay endritsika, tsy misy mainty tahaka sarbo, fomba fitenin'ny olona ina moa filazany indray, ilay manavakava bolokoditra, rasista. Rasisme zany ny teny hoe mainty ohatran'ny sarbo zany, tsisy olona mainty ohatran'ny sarbo zany. Ary rasisme koa no miteny hoe fotsy be ohatran'ny taratasy, fotsy-pitsika be, fa tsisy fotsy-pitsika ohatran'ny taratasy. Ary na ny taratasy ary ho an'izay nianatra informatika dia na ty taratasy hitanao ohatran'ny fotsy ty ary dia tsy fotsy io, fa niveau de gris ny anarany io. Izany hoe manana hafotsiny izy fa tsy lay tena fotsy. Ho an'ny anatra informatika dia misy ny atao hoe 000 dia FFFF anakefatra le izy. Dia ny 0 mainty tanteraka, dia io mainty tanteraka io tsy miexiste eto ambonin'ny tany, fa eo amin'ny écran ihany io no hita,
fa tsy mety amboarinao ohatra zao hoe ty ozy izy ianao mainty tanteraka tsy mainty tanteraka zany ity vity mainty tanteraka tsy mainty tanteraka io ity fotsy ty araka lazaiko teo ity taratasy ty fotsy tanteraka FFFF fa tsy FFFF ty fa misy ambanin'ny FFF mety zay zany ambanin'le FFFF mety anaky efatra io zavatra io satria atao ambony tany tsy misy zavatra tanteraka relatif daholo par rapport amina zavatra hafa daholo fotsiny hoe ity fotsy kokoa no ity mainty kokoa no ity zay no misy noho ny am'izay antony zay raha lasiana bavy zasenao olombelona io de tsy misy tsara na de iray ary eo anatrehan'lay Andriamanitra zany ataontsika hoe izy no FFFF hoy izy sotra masina milaza zay masina irery any mazo miditra any an-danitra fantatrao mazo miditra any an-danitra FFFF nefa le olombelona tsisy manaraka an'izay norme zay tsisy na iray ara ozy Andriamanitra tsisy marina na de iray ara tsy misy mitady an'Andriamanitra na de iray ara tsisy manao sitrapon'Andriamanitra na de iray akory azy mifenitra fotsiny ihany izay anavadiky ny olona ho lasa filazantsara de nifenitry ny fiarahamonina be ny olona lasa voafitaka noho ny am'izay fenitra petraky ny fiarahamonina izay hoe ny olona miditra ny an-danitra de olona izay tsara toetra amin'io mbola tsy voafaritra ihany koa inona natao hoe tsara toetra fa samy manana ny tsara toetra aminy fa ianao nge raha gentil de misy olona mandray ale gentillessinao ho tsara fa misy olona mandray gentillessinao ho inona ihany koa ratsy le izy satria ianao tsara fanahy tam'le mpangalatra izy namaky ny tranonao tsara fanahy ianao tam'le mpangalatra hitanao hoe tena anjely rangahy ianao fa le olona izay victime n'lay mpangalatra de inona no lazainy tsy matahotra an'Andriamanitra ianao olona na nisy ratsy tesahanao ohatra le tantara amin'ny radio zany tesahanao ny mandefa azy maimaim-pona tony tsy nanao ninino mba olona inona roatra re izato ianao nefa inona zavatra nataonao zavatra taonanao so zavatra taonanao ny mety araka ny fomba fijerinao amboarin'ny olona ny fiarahamonina manamboatra ny olona ifanaraka amin'izay fenitra etreretiny fotsiny de ozy izy hoe miditra lanitra ianao raha manao an'izao raha miova ny toetranao ho tahaka an'izao so tahaka an'izao ary ho tahaka an'izao de mahazo miditra ny lanitra ianao zasenao tsy fantatro ianao fa lao ataoko hoe za olombelona ity de tsy misy zavatra récupérable atao anatiko na de kely akory ary tsy misy zavatra azo raisina atao anatiko na de kely akory ary hozy Paoly ny resaka fantatro ihany ny zavatra tsara fa tsy ny tsara zay tiako angeny ataoko hoe fa raha ny ratsy zay tsy tiako no ataoko ary raha ny ratsy zay tsy tiako no ataoko tsy zany manao azy fa ny ota izay mitoetra ao anatiko ao anatiny raha olombelona misy ota mitoetra ao anatiny ao ary noho ny am'izay antony zay lay Andriamanitra fotsy be faratapony lay lanitra izay madio indrindra faratapony de tsy azotsika idirana na ofotsiana taky ninona ary tsika amin'ny alalany ezakitsika kozy izy Paoly laza na de ho atolotrodorana ary ny tenako na de omeko malahelo ary fananako rehetra tsy mitondra atsika ho amin'ny famendrehana zany tsy mitondra atsika ho amin'ny fahatsarana izany zay mety ho ezakezakitsika tsy mitondra atsika ho amin'ny fahatsarana mitondra atsika ho socialement acceptable fotsiny zany rehetra zany hoe ao anatrehan'ny fiarahamonina azo ekena ny fitondrantenako ny olona afaka mitsara sy afaka mijery izy kosa aloha mahafinaritra raha ohatra reny mpivavaka tena mety tena ny voamarina ny alalana ny azo fa natao hoe voalalana ny azo nge tsy le zavatra avoakantsika ety ivelany
sy ny zavatra voakatsika ty ivelany. Ny ty ivelany inge azo amboariny, azo ahitsy arak'izay endriky ny fiarahamonina izay. Ho Jehovah nyresaka ny ray mandeha sy nanambara zavatra tahaka izao. Mahay manova ny odiny va ny leoparda ozy izy. Mahay manova ny sorany va ny leoparda. Mahay manova ny odiny va ny Etiopiana. Ny Etiopiana zany, amintsika zany ny Senegal ny mainty indrindra. Reny malagasy. Malagasy moa somary rasista zay. Dia rehefa mainty dia ozy mainty be ohatran'ny Senegal. Fa ny Baiboly laza fa ny Etiopiana mahay manova ny odiny va ny Etiopiana. Mahay manova ny sorany va ny leoparda. Leoparda zany le biby misy soratsoratra. Raha mahay an'izany reo izy dia mahay miova ihany koa ianareo zay ratsy lasanao ny zavatra tsara. Zany hoe isika olombelona izay niova natiora lasa olona ratsy. Dia tsy manana fahefana, tsy manana fahafana. Fatatsika ny tsara izay tokony ataotsika. Fantatry ny saitsika ny mety tokony ho ataotsika. Ohatran'izao le atao hoe mety, ohatran'izao le atao hoe tsara. Ny tsara zao raha mba tafafo maraina dia mivavaka adiny 2 sanandro. Vavaka ray volana ianao, manomboka kofikofinao le adiny 2, ngako moa voatery adiny 2 adiny ray sasany dia tsy manino. Afaka 2 volana ianao va manomboka meleo ianao. Satria le natiora any anatinao any tsy natiora avy amin'Andriamanitra. Satria le natiora avy any anatinao any tsy mbola le natiora tanteraka. Na dia any anatiko any ary fanirinanao ny tsara, tsy ny tsara zay sitrako no ataoko, fa ny ratsy zay sitrako. Zany nisy fotoana nandinika mihitsy ny zavatra zay ataon'olombelona io. Fa nalay zava-miafina amin'izay atao hoe fitiavana ary tsy tena fitiavana. Lay zavatra atao fotsiny dia hoe tena fitiavana, hoe izay ny fitiavana. Araka le lazaiko teo, ohatra zany zao hoe za zao manome vary aho ohatra sahirany rala sitraka, manana vary aho 5 kilao, meko andrala sitraka ny 2 kilao. Dia ozy izy mipijery ivelany rehetrarehetra hoe zany ka fitiavana. Fa raha sandain'Andriamanitra ny foko amin'iny fotoana iny, be dia be ny pourcentage hoe mbola tsy hitany le tena fitiavana. Fa zavatra hafa mety hitany ao, satria izay le natiora olombelona. Ny olombelona tsy afaka miditra ny lanitra amin'ny alalan'ny tenany. Ny olombelona tsy afaka miditra ny lanitra amin'ny alalan'ny fiezahany manokana, fiezahany ho tsara, fiezahany hanao ny tsara, fiezahany hanao ny mendrika, fiezahany arak'izay ahitany izay voavakiny ao anatin'ny Baiboly dia hiditra ny lanitra satria hiezaka hanao an'io. Zany nahatonga an'i Jesosy niresaka tamin'ilay tovolahy mpanan-karena. Ny mikasika fidirana lanitra, ina mba ataoko mba ho tanteraka ozy izy satria tena fantatra conscient tsara mihitsy ilay tovolahy mpanan-karena. Fa tsy ireto zavatra hitany masoko sy toa ezako hatry ny fony avokely ireto tamin'ny alalan'ny fanajana ny ray aman-dreny, tamin'ny alalan'ny fanajana ny karazana zao fetim-piangonana, tamin'ny alalan'ny tsy fandaingana, fiezahana tsy mandainga, fiezahana tsy mangalatra, fiezahana ho socialement correct. Fa henony hoe tsy zany ny lalam-pahamonjenaka. Misy zavatra tsy mety zany ka tsy zany le izy ka. Raha mieritreritra isika fa ny fiezahantsika ny hiditra ny lanitra. Mieritreritra isika ny ividy ny lanitra. Zay mantsy ny ao ambadika le fisainana, ividy ny lanitra. Hoe Andriamanitra ho avy ny ray androany, rehefa antanina ny olona rehefa hitoriana filazantsara, zany moa fanaovana ihany azy taloha zany, satria tsy maintsy dia davina amin'ny point faible le olona ahafahana miteny hoe tsy manana assurance dia any ianao mamoaka amin'izay, raha te hanana assurance ianao hiditra ny lanitra dia zao mila ataonao. Dia ina amin'ny point faible, jerena resahana le olona, ianao ve manana antoka fa hiditra ny lanitra. Fa tsy samijoro zany eo ka hiteny hoe tena za zao miresaka aminao ho any an-danitra tsisy fisalasalana na nkely akory, tsy sahan zany ny olona. Satria manino ny olona mandinika ny tenany. Mijery izy dia tsapany, dia hitany fa misy an'izao tsy mety, dia misy an'izao tsy mety, dia misy an'izao tsy mety. Fa reo zavatra vitsivitsy hitany tsy mety reo, mbola fois 1 million reo imason'Andriamanitra.
Ozy Andriamanitra hoe zay hitanao anankitelo, za mahita 3 millions. Ianao mahita 10, za mahita 10 millions. Reo 10 millions de raisons tsy diranao ny lanitra. Antony 10 tapitrisa tsy diranao ny lanitra. Fa ny endra olombelona inona amin'izay ny antony? Antony anankidimy midirana ny lanitra. Any hoe raha ho avy ao anatrehan'Andriamanitra dia ho antanina, metraka fantaniana zany Andriamanitra amin'ny fomba fijerinao. Tokony mahazo miditra ve ianao sa tsy mahazo miditra? Mendriky niditra ve ianao sa tsy mendrika? Avy amin'izay ny olombelona. Ny hoe mendrika sy ny hoe tsy mendrika moa zany somary sarotra ihany. Fa raha ohatra ka omena ny antony hoe mety atonga aho tafiditra lanitra, dia za Andriamanitra, za zay mijoro eto anatrehanao zao, za dia olona fara zay miezaka, tsy say teny aloha hoe tena 0 défaut, fa miezaka, zay, miezaka. Za dia olona fara zay miezaka, tsy mba miteny ratsy, za na miteny ratsy ary alika sy kisoany ny teneniko, fa za tsy miantso an'ireny manompa reny sy manompa ray reny, jamais de la vie Jesosy, ianao fa volombelona, fa indraindray mba miantso alika, zay le maha-olombelona, tsy hita moa zava zay. Eny, ny alika sy ny kisokony moa zava-boary, ina moa maharatsy anzy zany, maharatsy anzy. Re zava-boary, ny kisoa zao fihinana, ny alika fandaka, tsy maninona reny. Dia anomboka hitanitsy izy ny zavatra vitsivitsy izay mba tadidiny ka mendrika izay nataony. Za zao nisy fotoana ndray krismasy zay, tena ozy izy ilay teninao milaza hoe meo an'ny malahelo ny haninao, meko mihitsy ny tamin'ilay ndray krismasy. Fa raha ho antanin'Andriamanitra hoe fa krismasy firy moa ny ainandrangaza ny tany ambonin'ny tany. 17 tompoko. Dia firy tamin'ireo krismasy 17 ireo nanomezan-drangah ny hanina tian-drangah ho an'ny malahelo. Anankefatra angamba. Ary pakafiry. Ianao kosa rangah dia mila vanina. Le efatra angiva be dia be da pinginy olona tsy nanao na ray ary. Ny hafa mba nanao efatra. Niezaka. Ny fiezantsika dia 0. Tsy mitondra. Aiza naiza. Ny fiezako zasenao ho marina dia 0. Aza tonga dia maika ianao apetrao tsara aloha sainao, mangina tsara aloha saiko fa miaintsika izao. Aza tonga dia pastera dia dika zany ve zany dia tsy miezaka. Raha zay ny teneninao dia tsy ezaka tsony zany le olona dia lasa manao tao foana. Zany tianao iaina le olona, ampangino aloha sainao fa mbola tsy antsika. Fa le resaka aloha dia filazana ny tsy fahamendriantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Amenina aloha sa tsy amenina. Azonao ve zany aloha sa tsy azonao? Tsisy fotsitsika reo na ny ray ary. Zarazara hoditra tsika malagasy ny tena mpanasaratsaraka mihitsy. Ato lazaitsika fotsy, ato lazaitsika mainty, fa rehefa hitan'ny vazaha io dia ozy vazaha mainty. Ary tahaka an'izay mihitsy le fomba fijerin'Andriamanitra nge. Tsika malagasy zany tena représentant de l'humanité mihitsy, tena mety tsara mihitsy. Mety. Amin'izay fomba fanasokajitsika olona izay. Natao hoe fotsy rehefa malagasy tsisy fotsy ny tena marina fa mavotitra satria tsika avy amin'ny Maleziana avy amin'ny Indonésiana sy sisa mavomavo daholo. Za zao tsy mahita fotsy mihitsy na ray ary aminareo fa mavomavo aby ny hitako ohatrohatran'izay daholo. Dia le mainty ihany koa tsisy mainty be zany amintsika fa atonitony zarazara eo manakaikikaiky tsy tena afrikanina be fa somary mifangarongaro ohatrohatran'izay. Fa malagasy tena sectionneny mihitsy ary tena sarahany mihitsy hoe ity atao hoe mainty, ity atao hoe fotsy ary malagasy any eto ambonin'ny tany firenena manana fiantsoana atao hoe zarazara, moitié. Tsy mahita ianao n'importe quel langage eto amin'izao tontolo izao ka misy an'izany hoe ity olona ity atao hoe zarazara, tsisy an'izany. Fa malagasy ihany manana an'izay zavatra. Fa eo mason'ny vazaha ozy izay jereny rehetra, mainty daholo nareo, vous êtes noir. Insulte mihitsy amin'ny malagasy ny atao hoe afrikanina, nefa afrikanina tsara mihitsy ntsika rehetra. Fa tena loza be zany hoe afrikanina zay malagasy fa tsy afrikanina anao zany, tsy afrikanina zany zay fa malagasy samy hafa zany. Fa tahaka an'izay mihitsy nefa le fomba fijerin'Andriamanitra sy fomba fijerin'olombelona. Amintsika misy ny fizarazarana fa amin'Andriamanitra mitovy daholo, samy taranaka mpanota, samy olona ho any amin'ny elo daholo. Misy le atao hoe double prédestination. Dia ny olona mieritreritra hoe Andriamanitra ve zany misafidy ny olona nefa ny olona any amin'ny elo? Andriamanitra tsy mandefa nizaniza any amin'ny elo. Fa ny olona rehetra par défaut zanak'Adamo dia ho any amin'ny elo avokoa. Tsy safidy zany.
fa zavatra efa mipetraka zany satria le natioranao tahaka anao teraka teto Madagasikara, tahaka anao malagasy teraka teto Madagasikara, tsisy zaza safidy mihitsy ny tao akibondreniny hoe alohan'ny voaka raha pitso ianao ny voaka anaka ho aiza ianao no avoaka. Tapahany hevitra teny zao na hoe amin'ny herinandro fa vetivety loatra ilay rapitso fa tapahany hevitra teny zao misy fionana kely any an-danitra zany avoaka izy ianao aiza ny tianao any Frantsa sa eo Madagasikara. Tsisy zazakely misafidy mihitsy ny ao anatin'ny kibo hoe inona ny atao loko-koditrao couleur sur mesure hoe tiako ary ny orinao petapeta mety aminao sa le lavalava matsokotsoko tsara iny ay volo manahoana le rasta sa le migrisa be reny. Tsisy an'izany fa tonga dia zay ray aman-dreninao eo mamaritra ny fivoahanao. Mainty hoditra ray aman-dreninao dia mainty hoditra ianao, fotsy hoditra ray aman-dreninao, fotsy hoditra ianao dia tahaka izany ihany koa tsika. Navoaka ny Adama, taranaka Adama isika, teraka mpanota isika, tonga dia destiné isika ho any amin'ny fahaverezana. Na inona fiezahany olona io anao tsara sy mety dia destiné izy amin'ny fahaverezana. Injustice zany eo anatrehan'izao tontolo zao tsy mino, tsy fahamarinana zany fa ahoana kosa misy an'izany hoe voavoaka dia tahaka an'izay. Fa mahagaga tsisy nanao mihitsy hoe injustice mihitsy hoe voateraka ny zaza dia tsy mba afaka ny safidy. Tokony mba afaka ny safidy, zay ny fahamarinana hoe alohan'ny voana ho aiza ianao. Fianakaviana metimety ve no amoahana anao sa fianakaviana sahirana? Fitaizana vazaha ve no tianao sa fitaizana malagasy? Kapohana amin'ny fekipo sa le anarina amin'ny fitiavana be? Ma chérie, ne fais plus comme ça. Tsy afaka ny safidy an'izany ny olombelona fa tonga dia mivoaka. Dia tahaka izay ihany koa tsika. Tsisy safidy fa zay ny voaka rehetra. Zay mipoitra mpanota, taranaka mpanota ho any amin'ny fahaverezana zay daholo. Tena inona fiezahany ny olona teraka mpanota iny. Na ezaka ary izy amin'ny fomba rehetrarehetra hitandrina ny tenany, hitandrina ny sainy, hitandrina ny fony, anao ny fomba rehetrarehetra amin'ny heriny manokana. Ozintsika teo mba ho socialement acceptable. Mba ho ekeny ao anatrehan'Andriamanitra dia tsisy inona azo ny atao. Fa na dia ho ampony any ary ny anao ny tsara, tsy ny tsara izay tiany no ataony. Fa ny ratsy izay tsy tiany. Reraka ianao raha ezaky ny ho tsara, reraka ianao raha ezaky ny ho mendrika. Amin'izay hiditra ny lanitra, izay le atao hoe mividy ny lanitra. Amin'ny fiezahanao manokana, amin'ny asanao manokana. Dia hiprezante ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra, dia ilaza ianao fa satria ianao mba nanao an'izao, satria ianao mba tsy nanao izay nataon'ny hafa. Dia ampidiro ao Andriamanitra. Tsy mahatafiditra an'izan'izy zany. Satria ny natiora dia mijanona ny natiora. Michael Jackson nanovainy ary ny hodiny. Ny natiora afrikanina ao anatiny dia afrikanina foana. Ny hoditra ny azo ovaina. Nokoritany ngara iny aloha zany le fanambarana hoe mety manova ny hodiny va ny Etiopiana, voaova n'le izy. Voaova n'le izy. Fa ianareo izay zatra manao ratsy tsy afaky ny hanao ny tsara velively. Tsy afaky no azo ekena hiditra ny lanitra mihitsy isika. Ninona ataontsika. Fa iza no anotokana afaky ny hiditra ny lanitra? Jesosy Kristy. Dia ohatrao mekanisma l'izy, ohatrao fandeha l'izy amin'izay. Satria ity misy olombelona marobe izay na inona ho ataony. Na ahoana fietsiny. Na hanao ny tsara izy na hanao ny ratsy. Dia tsy afaky ny hiditra mihitsy. Ary ity misy anankiray kosa, Jesosy Kristy, izay nanao ny asa-pahamarinana rehetra. Romana 5:5 zao tantaraiko aminao amin'ny Antsipriana zao dia azonao vakiana le izy. Izay nanao ny fahamarinana anankiray. Le comparaison fampitana Romana 5:5 zany Adama nanao tsy fahamarinana ray. Raha noho ny tsy fahamarinana anankiray ozy izy, no mitondra ozina ho an'ny olona rehetrarehetra.
Ny fahamarinana nataon'ny anankiray kosa no mitondra fahamarinana ho an'ny hafa rehetrarehetra. Dia ohatrany ahoana moa zany zavatra zany? Ty misy baoritra eto akaiko eto dia araroko. Bon, ty moa baoritra mainty fa ataontsika hoe fotsy ty zany. Lazao ny akaikina hoe fotsy ino hoe. Ity misy baoritra. Ity Jesosy Kristy. Zay ilay ohatra. Ity telefôniny ity dia tsy ho tafiditra ny lanitra mandrakizay. Ity zany ilay olombelona. Tsy tafiditra ny lanitra mandrakizay. Ninona tao aminy. Na ho diovina izy, na ho sasana izy, na ho ampidirina inona izy, na ho ampidirina inona izy. Hitanao ohatran'ilay miditra ny douane dia tsy mahazo miditra eo izay vy rehetrarehetra. Dia vao mandalo ilay vy dia ninona ataonao an'iny vy, na lokonao iny, na tifirinao iny, na finosona plastika iny, na sasanao iny, na ataonao iny, maneno foana iny tonga eo amin'iny varavaran'ny douane iny. Dia ohatran'izay zany ty Jesosy, ty zasy ianao. Izay ezakitsika. Tsy ratsy zany fa mahasoa fiarahamonina zany dia mahasotoa miezaka raha ohatra zay ny tianao. Fa raha zay ny eritreretinao fidirana ny lanitra, jamais de la vie. Tsy misy makany amin'ny ray, ratsy amin'ny alalako. Inona nataon'i Jesosy zany? Jesosy aloha tamin'ny voalohany, izy ilay atao hoe teny tonga nofo. Esoriko ty zany. Teny tonga nofo Jesosy. Zany hoe natao hoe teny dia fanahy. Inona tsara? Fanahy. Esprit. Zay natao hoe teny. Fanahy. Rehefa miteny izy hoe ilay voninahitra izay nananako fony aho mbola tao aminao. Dia miresaka izy an'ilay teny, ilay parole izay mbola tao amin'Andriamanitra. Tamin'ilay mbola forme fanahy. Iny fanahy iny dia tsy afaka mamonjy na iza na izy. Tsy afaka, tsy mety satria mbola zay ilay forme. Fa mba ahafahany mamonjy an'ilay telefônina dia tsy maintsy mivadika ho nofo izy. Tsy maintsy maninona? Vadika ho nofo. Tsy maintsy maka forme. Filipianina 2:2. Zany natongavany olombelona, manam-pitoviana amin'ny olombelona, naka ny endriky ny olombelona, naka ny endriky ny nofo mpanota mba nameloka ny fahotana ao amin'ny nofony. Dia lasa izy naka ny endriky ity zany ilay atao hoe nofo olombelona. Dia ho izy fanahy dia tsy afaka nampidirana an'ity. Azonareo hatreo mbola tsy very ianao? Okay. Zay. Le fanahy tsy afaka ampidirana anao sy anaka, tsy mety zany, ahoana ary lasa matotovy sa ahoana amisa. Tsy possible zany, tsisy endrika ninona azo atao amin'izany. Fanaka ny endriky ny nofo ota Jesosy dia nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Ina amin'izay no natao ity ilay olombelona. Zay te hiditra ny fanjakan'ny lanitra, dia inona ny zavatra tao? Mila mino fotsiny ihany. Mila manina? Mino fotsiny ihany. Rehefa mino ilay olona dia ampidirina atao anatiny teny. Rehefa tafiditra ao izy dia miditra ny varavaran'ny lanitra amin'izay. Dia tsy izy intsony ny tsekena. Dia raha mbola ty foana ny tsekena amin'ny varavaran'ilay ladoany, maneno foana ny lanitra zany. Vao mitady teny ianao tao ilay derem. Ny dikan'iny samy hafa. Nen'ny sasany vao maneno ilay derem mpandainga, derem bilao, derem tetefona. Tsy zany akory ny tena izy. Dia ina zavatra natao? Nalaina ilay Jesosy Kristy tena nampidirina tao ilay olona. Tsy ny olona rehetrarehetra. Fa hozy izy sotra masina milaza. Izay rehetra nandray azy teny meniero tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ilay finoana afa amin'Andriamanitra no tafiditra ao anatiny. Mino ny asa-pamonjen'i Jesosy. Be dia be ny karazan'olona mino. Misy mino miracle. Misy mino an Jesosy ilay arak'ilay fanaovan'ny olona ilay fanekempinoana kristiana. Mino an'Andriamanitra raha tsy tompanao ny lanitra sy ny tany. Misy mino satria izay ny tenenin'ny ray aman-dreniny aminy hatry ny fony izy voakely tia kilalao avy amin'ny Jesosy. Dia izay no inony
kilalao avy amin'ny Jesosy ty zany. Sakse mahazo robe kely krismasy, robe avy amin'ny Jesosy ty. De misadapta ho azy le saina de manaiko azy tena Jesosy ka tena Jesosy. Misy marary de resy lahatra fa Jesosy nanasitrana azy. Fa tsy zay le finoana izay mitondra famonjena. Fa finoana izay mitondra famonjena de le finoana nampidirin'Andriamanitra ao anatiny. Rehefa mino ao anatin'ny olona anankiray, rehefa resy lahatra ao anatin'ny olona anankiray, fa tena Jesosy mitondra fahotana, ridicule nie zany. Tsy haiko ianao fa mba hisory kely maha-kristianina anao dia eritreretina zany resaka zany. Tena tsy metsiny mihitsy mivazara itiny misy ridicule. Ahoana no inonareo an'izany hoe ianao dia ngiaray maty 2 arivo taona dia nitondra fahotanao dia ny rany efa tsy hitantsony zay nalehany no manadio ny elokao rehetra dia hoe masina hono ianao nefa nitoetranao ary mbola oatra zao nefa ianao ary mbola takazao sy takazao. Ahoana no inonareo an'izany? Fa zay indrindra le izy le finoana tsy avy amiko fa Andriamanitra mametraka azy eo am-poko. Tena de ridicule ary le izy. De mahavariana fa inoko re olona. De mahavariana fa ekeko re olona. De mahavariana fa mampiova ny fisainako rehetra sy ny destinéako sy ny fotom-pisainako sy ny antom-pisiko rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Ka vonina ny afoy ny zavatra rehetra ho an'izany zavatra ridicule zany. Ho an'izany fahadalàna ho an'ny olombelona izany sy ho an'ny olona manatsaina. Tsy nampoziko mihitsy olona tahaka an'izao manino an'izany zavatra. Raha olona any ambanivohitra de keko hoe azo resiresihana lahatra amin'izany zavatra. Tsy alohandray ary mino any dadabe Noely. Rehetratsika manana tendance mieritreritra hoe ireto mety malemilemy fisainana dia moritoriana amin'ny filazantsara fa tsy zany mihitsy ny fandehana. Azonao atao ny tory filazantsara amina olona anankiray. Heverina hoe malefadefaka. Le olona le manaiky ireny foana azonao zany toy izantsika filazantsara rehefa tena tafahoana amin'ireny olona ireny ianao. Izay antaninao rehetra manaiky daholo dia ohatran'ny tsikitsiky izay izy miaina fa tsisy milaza aminao mihitsy ao anatin'ilay finoana. Fa rehefa mahazo an'ilay olona mozamozatra ireny tsika dia maninona tsoka ampitory filazantsara. Dia ranandro eto. Fa ny finoana dia avy amin'Andriamanitra. Ny finoana mahavonjy dia avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'olona, tsy avy amin'ny fandresen-dahatra, tsy avy amin'ny zavaboary, tsy satria tsy azoko hoe ahoana ty azo ity ny lasa lavabe oatra zao, fa maninona ny ganagana manao gagaga fa tsy mivovovo. Zany nge azo atao finoana e, raisina le ganagana dia diniana eo. Maninona ary ty tsy mivovo? Ary satria ty tsy mivovo, tena resy lahatra fa mino misy Andriamanitra. Zany lojika kokosa tsy marina zany. Noho ny hoe Jesosy maty ho an'ny fahotako, nilatsaka ny rany, mofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Ganareo fa nisy ninana. Tsisy nahita an'izany. Zany ridicule lavitra. Fa apetraka Andriamanitra ao anaty amin'izay le finoana. Rehefa mino ny olona dia tafiditra ao amin'ny Kristy. Rehefa tafiditra ao amin'ny Kristy ny olona dia lasa F. Ampy zay. Sa mihoatra ray? Mihoatra ray? F zay. Rehefa mino ny olona dia lasa F. Lasa manana ny afotsi an'Andriamanitra. Zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Inona tsara? Natao hoe zanak'Andriamanitra tsy olombelona. Natao hoe zanak'Andriamanitra tsy mpivavaka. Natao hoe zanak'Andriamanitra tsy olona mpanompon'Andriamanitra. Fa natao hoe zanak'Andriamanitra dia olona nampidirina ao amin'ny Kristy. Dia nahazo ny fahamarinan'i Kristy. Sarotra be ho anao ny teny an'izany satria sarotra ho antsika mandray an'izany. Fa za izay mijoro eto anatrianao zao dia manana ny fahamarinan'i Kristy. Sarotra be ho antsika ny eritreritra an'izany hoe za masina ohatran'i Jesosy. So dia mba sacrilège zany pastera marina. Mba sy frein le hafanapo marina tsy voatery tenenina daholo inge izay mandalo saina. Fa zay ny fahamarinana. Raha vao tsy zay ianao dia tsy miditra ny lanitra ianao. Satria masina ny lanitra. Satria zay ten'Andriamanitra manambara, zay tsy mana-pahamanina
fahamasinany dia maninona tsy mahita n'Andriamanitra. Ny fahamasinana tsy ilay fahamaritana omeny fiarahamonanao rehefa tsy mijangajanga, tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy mandanga, tsy manao azao, tsy manao azao, tsy mahamasina anao re zany a. Masina fotsiny ianao natreha fiarahamonina dia mety omeny olona siorinao ianao masindasy masimbavy. Fa tsy midika zany hoe masina ianao natrehan'Andriamanitra. Mbola mpanota foana ihany ianao, mbola ratsy foana ihany ianao, mbola olombery foana ihany ianao. Fa tonga masina amin'ny fomba maimaim-pona ianao. Tonga masina ho azy ianao. Tonga masina amin'ny alalan'ny asa tsara izay nataon'ny anankiray, asa-pahamarinana izay nataon'ny anankiray ianao. Amin'ny alalan'ny fidiranao ao aminy. Zay nahatonga Romana 5:10 laza hoe aza miahany nofo atateraka filany fa hita feo Jesosy. Satria Jesosy rery ihany ny fitafiana. Zay nahatonga ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 3:7 raha tsy diso aho, dia nanoro hevitra amin'ny fiangonan'ny Laodikia Jesosy. Hoe manoro hevitra aminao mividiana ty amiko akanjo fitafiana fotsy madio mba hanaronana ny henan-trano noho ny fitanjana. Rehefa ny olombelona mandeha amin'ny heriny fotsiny amin'izao, tsy tapitra eo amin'ny tantarany Adama sy Eva fitanjana, fa ny taranany rehetra mitanjaka daholo. Tanjaka daholo anatrehan'Andriamanitra. Ina ndika mitanjaka tsisy miafina zay tsy hita, na takona zay tsy aseho. Hitany daholo. Hitany daholo ny miafina rehetra. Hitany daholo fisaintsainanao rehetra. Isa minitra, isa segondra. Fa matoa ianao mieritreritra hoe za amin'izao fotoana sao. Avy nanao alimbavaka io zany. Le mbola tsy natao, surtout le tsy natory mihitsy. Raha vao natory tao anatin'ny alina tao, tsy tena resy lahatra afaka milokaloka hoe raha ho avy zao Jesosy hoany. Fa le tena nihiratra tsara amin'ny maso. Dia le tena le tao anatin'ny taopivoan'ny alimbavaka tao velatra tsara mihitsy ny tanana, dia tena eny mihitsy ny avy Jesosy. Mara tena satroko raha zao dia zao ianao Jesosy ny tonga. Fa ny ao ambadika le tena satroko raha zao dia zao, tena zao mihitsy mendriky ny hiditra ny lanitra. Tena raha foko ny tahan'ny foko amin'izao, surtout za vao 3 minitra zay nangataka ny rano Jesosy anadio azy. Tena zao ranga le meilleur moment. Tena zao ranga le fotoana mety Ianao no mieritreritra an'izany fa tsy fotoana mety zany io. N'importe quel moment anatin'ny fiainantsika tsy misy famendrehana na dia tahaka silakoara. Tsy tonga eo amin'ny niveau FFFF mihitsy ny ianao amin'ny vanim-potoana iainanao manomboka ianao teraka miandram-pialanao eto amin'izao tontolo izao. Fa ny lalana ahatongavanao eo amin'ny niveau an'ny olona mendriky ny hiditra ny lanitra sy azo ampidirina ny lanitra dia ny fotoana ianao ao anatin'ny Kristy. Ary ny fotoana Kristy velona ao anatinao. Izay mahatonga hoe tsy misy lalana. Raha hitory filazany tsara isika, Jesosy toriana fa izy rery ihany ny lalana. Fa raha hitory ianao fa ho any amin'ny elo mpifoka sigara, dia hozy izy mpisotro toka hoe izay zany tsy hoany. Dia ho tanisanao daholo milaza anao isy olombelona hitsangana foana eo anatrehanao, dia hilaza aminao fa zay manao an'izao, zay taranaka zao, zay vokovoko manga, vokovoko mena, maitso koely, mavomavo sy sisa rehetra hitantarany famendrehany raha olombelona. Fa rehefa mitory ianao filazantsara fa tsisy marina na dia iray ary, mitanjaka eo anatrehan'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Tanjaka. Zay jerena mitanjaka, zay jerena tsisy mendrika, zay jerena ratsy avokoa. Raha ihany tsara, Jesosy Kristy irery ihany. Raha ihany mendrika, Jesosy irery ihany. Raha ihany masina, Jesosy irery ihany. Raha ihany bie hidirana ny lanitra, Jesosy irery ihany. Rehefa tafiditra amin'izay olona io, diva marantsika. Fa tsy ho lava loatra fotoana. Misy fotoana io olona io mbola manao fahatsoana. Misy fotoana io olona io mbola manao tsy famendrehana. Misy fotoana io olona io mbola latsaka ao anaty fakapanahy. Fa rehefa ao amin'ny Kristy izy dia ao amin'ny Kristy. Dia voavonjy foana izy. Injustice zany zavatra zany.
hoe ataondany atao kilany a misy olona faran'izay miezaka ary raha atao ary ny comparaison fampitahana ity le ray ohatran'ny ty ny tsara kokoa ty miezaka be ty ny tsara kokoa ity ohatrany misy zavatra tsy mandresy lahatra izy io efa nateraka indray nefa izy ary mbola be memenina indraindray nefa izy ary mbola kamokamo mbola tsy tena ao tsara mbola misy an'izao mbola misy an'izao zany rehetra zany izy fa izy atao anatin'ity zavatra ty ka ny fahamarinany dia tsy lay ataony intsony tanao raha hovaina zany raha mandeha zany le izy dia ohatra zao hoe nivoan'le olombelona ohatra zany ataontsika hoe bebe zay ohatra zany le daholo ohatra zany le olombelona normal rehetra dia le olona miezaka be C daholo C FFFF zay le miditra ny lanitra tadidinao zay fa le olona miezaka be zany C anankiefatra le olona ao amin'ny Kristy anankiroa be anankiroa tonga dia mijery ny comparaison fa ahoana ny C anankiefatra tsy tafiditra ny lanitra fa le anankiroa be roa tafiditra ny lanitra injustice tsy fahamarinana fa le anankiroa be anankiroa manana ny Kristy mamadika azy ho F anankiefatra dia miditra ny lanitra izy fa ity amin'ny ezaka ny fotsiny tsy lamaty izy misy fanoharan'izay nataon'i Jesosy indray mandeha amin'ny boky Matthieu 5:20 raha tsy diso mikasika ny mpamafy mikasika ny tompona tany izay namafy voatsara dia rehefa tonga ny alina nisy fahavalo namafy voa ratsy rehefa naniry ny voa dia hita identifié tazana tao fa eo amin'ilay tanimbary dia misy voaratsy sy voatsara misy vary sy tsiparifary dia ozy izy mipiasa laza hoe koatinao va ny anongotanay ho anao ny tsiparifary fa hoy ilay tompo tanimbary tsia fa ndreo raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia manina ongotanareo miaraka aminy koa ny vary satria manino lay niveau humain lay maha-olombelona lay voavoaka amin'ny maha-olombelona fotsiny ohatrany tsy tena hita zay tena mahasamihafa azy hoe araka le lazaiko teo tia ohatrany raha fampireza zany tia ohatrany ny azo ekena kokoa izy tsy mivavaka fotsiny na izy mivavaka fa ohatr'izay izy tsy tena miplonge be izy ohatr'izay tia ohatrany mety kokoa sao hoe soronareo koa ny varo izy satria mitovitovy ny olona anankiray rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy tsy izay maizy azy intsony ny tsarana azy fa Jesosy izay tafiny amarana azy tsika osy Paoly ny resaka hoe dia ahoana ary zany satria ve tsika tafiditra amin'ilay F anankiefatra dia ndao hidina niveau zany ndao mpidinina niveau zany satria efa ao ataovy izay mahafinaritra ataovy izay mety efa azo antoka fa Jesosy velona ao anatinao efa azo antoka fa nony amin'i Jesosy andova fiainana ianao dia toute façon raha tsy nony amin'i Jesosy tsy ho tafiditra ianao na anao C be dia be ianao ny ambanin'le C zany raha tsy diso tsy tadidiko tsony 9 ambanin'ny A B C D E F A B C D E F bezaka mitadidy lesona io 9 ny ao ambanin'le andao atao 9 daholo zany andao atao 9 daholo na andao atao 8 daholo fa nafiry dia foavontsy foana noho ny amin'le F anankiefatra raha mbola zay ny fomba fisainan'ny olona anankiray mbola tsy voaova izy mbola tsy tafiditra ato izy fa rehefa tafiditra ato ianao hafa fisainanao ozy izy sotra masina milaza Koritiana 2:7-7 raha misy olona amin'ny Kristy dia maninona moa efa lasa ny zavatra taloha ny natiranao taloha dia natiran'olona tia fahotana natiran'olona izay tsy mampaninina azy manota natiran'olona à l'aise ny amin'ny fahotana tsy midika zany hoe tsisy fanameloan-tena misy fanameloan-tena ny amin'ny zavatra izay natao izay tena tsy mety any zay vao misy fanameloan-tena
Fa rehefa tafiditra ao amin'ny Kristy ianao dia hafa ny fisainanao. Ny olona tafiditra ao anatin'ny Kristy dia hafa ny fisainana. Tsy izy intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiny. Ary izy velona ao amin'ny Kristy, ny antom-pahavelomana dia Kristy ka sanatria ho azy ny aina ao anatin'ny fahotana. Sanatria ho azy ny akafia an'izany zavatra zany fa marary ny ainy. Raha laiza ianao milomano anatin'ny fahotana mbola ozy izy fomba fitenin'ny saotra masina izay, raha vehivavy ianao dia kisoavavy. Raha lehilahy ianao dia ambola, mialatsiny fa izay saotra masina fa tsy zazany. Ny ambozy izy miverina, ny alika laozy izy miverina indray amin'ny alohany. Tsy meko sary ianao fa manjary maloiloy be ianao. Fa tonga dia azonao ny tantara. Fa ny amboa rehefa avy mandoa dia izay. Dia ny kisoavavy rehefa avy mandro dia meo 10 minitra fotsiny izy. Taovy mahita fotaka fotsiny izy. Ary raha tsy mahita fotaka izy hitady an'iny mihitsy izy. Dia verina miditra ao anatin'iny indray. Fa ny olon'ny Kristy rehefa voadio ny ran'ny Kristy dia misy fomitepo ao anatiny ao, mihira tahaka ilay lazainy Jaona hoe indray ny fitiavana nasiony ray aho. Dia netsony aho hoe zanak'Andriamanitra. Dia nanaovany aho ho fanakefatra. Satsy izany tokoa. Dia ataoko ahoana ny mbola hanolotra ny tenako mpanompo fahotana indray. Zara lasena bavy tsy mila tenenina hoe aza manota. Ilay ao anatiko mihitsy tsy tia fahotana. Zara lasena bavy tsy mila tenenina hoe tandremo fitondran-tenanao. Ilay ao anatiko mihitsy nefa te hitandrina mafy. Satria maninona tsy te hampalahelo fanan'Andriamanitra izay atao anatiko ary tsy te hanao tsinontsinona ny ran'ny Kristy izay nividianana ahy. Ka malahelo ny foko sy ny fanahiko ary manamelo tena ary reraka ny any anatiko any. Zaho fantatro tsara fa voavonjy. Fa ny any anatin'ny saiko any tsy manaiky-petrapetra fotsiny hoe satria anao voavonjy dia mipetrapetra fotsiny zany. Non, tsy natiora saiko zany. Ny saiko novain'ny Kristy, ny foko novain'ny Kristy. Dia te hitady mandrakariva izay afaly an'ilay niantso aho miaramila. Izay nafaly an'ilay fidy aho miaramila. Fa matoa mitondrako ao anatin'ny fanaovana kitoto. Ny fahalalako ho famonjen'i Jesosy. Tsy mbola niraisiko zany le izy. Fa ny olona izay nandray an'io dia misy tahotra ao anatiny ao. Lay tahotra tsy tahotra ny fahaverezana, fa tahotra ny tsy hanome fifaliana an'ilay nifidy azy. Tahotra ny ampalahelo an'ilay fidy azy. Tsy mety amiko zany. Rehefa ny olona mahatakatra ny fitiavan'ny ray aman-dreniny azy, dia matahotra amin'izay sao andiso fanantenana ny ray aman-dreniny. Fa ny zazakely matahotra sao tratran'ny firitsoka, tratran'ny kifafa, tratran'ny daka tsy tamaso, tratran'ny kifelaka avy any ambadika. Mody ainy anavany amin'izay misy azy ihany. Vao mandeha ny amin'ny 5:00 tonga dia miazakazaka tsisy otra zany misasa. Satria ahazo indray amin'ny dada sy neny. Matahotra ny amin'izany zavatra zany. Fa ny olona rehefa melehibe irahana mianatra izy. Matahotra izy ny any anatiny any. Hitandrina tsara aty andrenivohitra dia. Fa dadanay nanao sakrifisy tsisy ohatran'izany mba ahafahako mianatra dia. Voatsapan'ilay izy ao anatiny ao. Raha iresaka tsika amin'ity andro androany ity, tena tsy avy amintsika ny famonjenantsika. Fa avy amin'Andriamanitra romenantsika memem-pony zany. Fa ny ao ambadika izay zavatra izay tsy mila ilokalokana. Ianao za tsy mampahery olona, za mantsy nanao lista aloha dia hitako foana ny dira-kizo foana isaky mihetsika. Anty lokaloka ity, za Jesosy manomboka izao dia tsy hanao an'izao tsony, dia tsy hanao an'izao, dia tanisaina daholo ity zavatra rehetra ity. Avela izy raha sendra latsaka ianao fanamelohan-tena, tsy fanamelohan-tena miaraka fieritreretana sao dia mbola tsy voavonjy ary atery tompo. Aza milokaloka fa raisom-pitiavana, raisom-pinoana ny asa vitan'i Jesosy androany. Fa tsy ianao ny mahavonjy anao ary tsy asanao ny mahavonjy anao. Tsy avy aminao ny famonjena, tsy voalovolanao ny famonjena, tsy voavidin'ny hetsika ao ny famonjena, tsy voavidin'ny asanao. Fa rehefa voavonjy ianao dia afaka manome maimam-poana fotsiny amin'izay ireo zavatra rehetrarehetra. Afaka miezaka ianao fa efa gratuit amin'izay ilay zavatra izay atolotra. Miasa manompo ianao fa gratuitement, tsisy fieritreretana intsony hoe voavonjy ako anao anty, afara volantsika anao fivadikanina. Fa tsy hoe izay mirava amin'ny 2.20 sasany dia tsy ho tafiditra. Izay vadianina tafiditra. Izay mandoalika tafiditra. Fa izay tsy mandoalika fa miziriziry mafoloalika be tsy mety mandoalika io. Very a. Famonjenantsika dia maimam-poana. Ary ny asa ataontsika dia maimam-poana avokoa. Ny fitondran-tenantsika dia maimam-poana avokoa.
hitady izay afaly izay ny antso antsika ao miaramila fa tsy tahotra no very sy ny faniriana no vonjena. Zay no iasany anatintsika any. Dia mandeha raha ny toriteny dia niresaka izany ao amin'ny dosy ary ny tonga Jesosy dia voavonjy azo antoka 100,000 zany. Nefa zaho amin'ny dosy amin'ny tsy nieritreritra izay Jesosy mihitsy. Ohatra le resako tsy nieritreritra izay Jesosy. Fa azo antoka 100,000 fa voavonjy. Satria manino za atao anatin'ny foanaka. Tsy hoe rehefa any amin'ny dosy dia mivoaka kely aloha. Iny aferanao manokana aloha izay sy ny ray miandro ato ivelany. Rehefa mivoha varavarana verina indray zay. Tsy manao aller-retour io. Tsy hoe rehefa manoto ianao dia mivoaka izy. Manao tsy mendrika ianao dia mivoaka izy. Tsy mampiasa le verset nataon'i David ianao za manaisotra amin'ny fanahinao hiala taonko vao manaisotra amin'ny fanahiny hiala ao aminao izy dia tsy miverina intsony io mandrakizay. Satria manao ny zanak'Andriamanitra ho voaomby fandroany ianao ka manao azy ho fahamenarana. Zay ny ambara amin'ny bokin'ny Hebreo. Fa une fois ianao ao amin'ny Kristy dia ao amin'ny Kristy ianao. Ary rehefa mbola tsy ao amin'ny Kristy ianao dia tsy ao amin'ny Kristy. Tsy manao aller-retour ho fanan'Andriamanitra. Ary tsy manao aller-retour ianao. Ka isaky mihetsika zany koa mantsy mba problema be amin'olona. Misy olona manao fahotana dia verina izy avy eo dia averina atao batisa indray satria izy mieritreritra hoe tam'le za tsy nilaminy no voaka mihitsy izay fanamasina. Za mantsy nio mahandrea. Za rehefa manao tsy mety tena eniko ao anatiko ao misy tsy milamina. Fa nandritra le roa taona tsisy ninina eniko mihitsy. Na ianao voavonjy na ianao tsy voavonjy. Ary rehefa ao ianao dia ao. Misy fotoana ianao manondrana fa ao ihany ianao. Misy fotoana ianao manao fahatsony fa ao ihany ianao dia misy fotoana ianao manao mety fa ao ihany ianao. Araka le niveau ny resantsika teo. Bebe ianao teo mety misy fotoana ianao miverina sainky anankiefatra fa ao amin'ny Kristy ihany ianao. Misy fotoana ianao miredirety fa ao. Tsika misy fotoana be dia be tsy mino e. Ny famaran'Andriamanitra ny fahotana ngika any amin'ny tsy finoana. Rehefa tsy mino ianao tena manoto ianao anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy mampiala anao anatrehan'Andriamanitra. Fa ao foana ianao. Ao akianjany foana ianao. Satria Jesosy nanome an'izay antoka izay. Mino fa azontsika izay tsy averiko intsony izay atsangany tanana raha misy manafanontaniana aloha. Tsisy intsony vavaka isika ary. Izay mbola tsy nandray fotoana izao. Aza miorina amin'ny zava-bitanao sy ny zavatra tsy vitanao. Tsy mahavonjy anao zava-bitanao. Tsy mahavonjy tsisy ninina azonao atao avonjy anao. Na tolotra hodorana ary ny tenanao, na omboanao amin'ny hazo fijaliana. Anao Jésus de Nazareth 2 ary ianao. Tsy mahavonjy anao izany. Fa ny finoanao ny asa vitan'i Kristy. Izay mahavonjy anao. Taontsika mba hitsangana dia izay natsapan'izany zavatra izany. Taontsika hanao fanoloran-tenantsika. Mety faharimbarina ianao tao anatin'ny fotoana vitsivitsy maromaro. Fotoana fiorenana indray izao. Fotoana fitokisana amin'Andriamanitra izao. Raha maniry ary bavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.